Eny ary tombolasy tombovavy tonga ny fotoana ny fanomezana dikan'izay dia ny miara-manonja eto amin'ny MPS ny Radio Mada no arahanao amin'izao fotoana izao. Andro vaovao indray no hitsahantsika amin'ny ity ity alakamisy 4 mars 2024 anterina ny arabo ambampirarintso ho antsika mianakavy araba tsy misy anavahana io toy ny mahazatra satria iray ihany sika. Inona moa mampiray antsika? Malagasy iray ansika ary de Madagasikara no iombonantsika mianakavy. Araba tsy misy anavahana ataontsika araba ny manjaka miadana tsy misy anavahana fa dia samy mahazo ny lafalo hatrany andafin'ny rika rehetrarehetra any. Akoatran'ny izay dia isaorana ny teknisianina marobena ny eto amin'ny fohibena ny any amin'ny faritrany izay manao ny aintso zavatra izy ireo amin'ny fampitana ny sary sy ny feo. Ny fandarantsika moa tsara ihany ny mampatsiahy fa misy fomba vitsivitsy ny ahafahanao manaraka azy io zany ny Radio Mada, io ny MPS Radio, io ny fahitalavitra MPS, io ny Facebook, io ihany koa ny YouTube. De arakarak'izay mampety antsika no anarahantsika an'izay fandarana miara-manonja MPS Radio Mada izay. Ny lafiny teknika moa zany de zahana hatrany ny manatsara azy raha ohatra hoe misy ny somary tsakoana kely eny tsefatsefany eny dia atao hoe raha misy zany dia tsy maintsy ezahana ny mamaha azy ny atao hoe zava-dehibe de ny ahafahantsika manaraka ny fandarana tsy hoe manaraka fotsiny fa tena mandinika tsara, mamakafaka tsara ny zavatra rehetra izay tenenina satria isika dia olombelona manana saina mandinika tsara an'izay toe-javatra izay. Be de be ny zavatra atosaka any anatin'ny fiarahamonina any izay averimberina foana. Maro be tsy tambo isaina ny atao hoe filazana vaovao fa ireny vaovao ireny manahoana sy manahoana isika izay mandray azy no mamakafaka azy satria samy manana fomba fijeriny ihany koa io ao anatin'izay. Fa na inona aloha resahana ny zavatra iraisana teny hoe mandalo fotoan-tsarotra Madagasikara amin'izao fotoana izao, miaina tena fasairanana Madagasikara amin'izao fotoana izao. Inona mipirofo? Be de be miseho amin'ny endrika maro izy io, miseho amin'ny endrika maro ny fasairanana dia eo ny resaka sosialy, eo ny resaka vidim-piainana efa tsy zaka intsony, eo ny resaka hoe ohatrany tena tsisy mpiaro-tsony le malagasy fa dia manao ny ataony ny olon-dratsy. Io asa ratsy io amin'ny endriny be de be miaingatra any amin'ny fangalarana kosikisa dia mandeha any amin'ny fangalarana ny any amin'ny kojakoja tokantrano any, vakilakozy, halatra batery, halatra moto, halatra tena maro lafy no misy eo amin'izao fotoana izao. Ny an-tanan-dehibe, ny any ambanivohitra, tonga hatrany amin'ny resaka hoe fangalaran'olona, kidnapping sy ny sisa, eo mivotsitra, ao ny tonga de tsy hita sy ny sisa. Zany ny endriky ny fahavoazana. Eo ihany koa ny resaka hoe kolikoly izay mikiky ny firenena hatrany amin'izao fotoana izao. Zay zany le izy. De hoy isika hoe disika efa nandeha zany ohatrany disika loka, efa nandeha foana zany, efa iainana zany. De eo indrindra ny amin'ny hoe de ho zatran'izany ve zany sika de ohatrany tsy taitra intsony sy ny sisa zany. Ka nahoana ny firenena tsy maintsy jerena satria tsy hoe firenena tsy misy olombelona ty Madagasikara ty tompoko. Firenena misy olombelona ty. Iza ny olombelona ao aminy ao? Iza no tompony? Ny malagasy ny tompony. Ny malagasy ny tompony ary mba samy manana ambopo daholo isika manakavy. Mba zany manana ampopo manoloana ny firenena any ivelany any, na ny firenena lavitra na ny firenena etsekaiketsy. Fa rehefa tsy manana ampopo tsika dia mehezan'ny olona fotsiny. Mehezan'ny Comoriana, mehezan'ny Seychellois, mehezan'ny Mauritiana, mehezan'ny Rwandais, mehezan'ny Afrikanina. Nefa tany aloha tany isika mba nizesta. Raha ohatra fotsiny aty amin'ny faritra misy antsika aty amin'ny ranomasina indiana aty, sika no mizesta hoe matikambo ery hoe tena malagasy tena enjana be sy ny sisa. Amin'izao 320 zao aiza fampanantenana foana no be de be fa ny resultat tena tsy hita zay eo fa miitsoka de eo amin'izay zany mandeha ny fanakanana isan-karazany. Matotopoko misy ny fanakanana ary ny arahan'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao de misy antony ao.
fa aza raisina hoe rehefa misy nyfanakanana de tsy fitiavany zay. Misy mantsy tonga de tena mitsamboatra mihitsy any ambadika any, misy tonga de manangambovina mihitsy any ambadika any raha vao milatsaka ny fanakanana ny fomba fitondrana. Zay mariana tsara. Fanakanana ny fomba fitondrana ny firenena no hita hoe tsy mety dia kian'ny olona, kian'ny société civile, kian'ny fiangonana, kian'ny mpanao gazety, kian'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena, kian'ny mpanohatra, kian'ny atoko politika, kian'ny fikambanana maro isan-karazany, hatramin'ny ankizy kely amin'izao fotoana izao de manakina ny tsy fandehanan-javatra eto amin'ny firenena. Inona ny pirofo? Fa be deaibe ny ankiziny tsy mihinana goûter intsony de mitabataba izy efa fanakana an'izay. Tsy ny ray aman-dreny no tsy te amme goûter fa tsy afa manoatra ilay ray aman-dreny. Ny ankizy tsy te halala an'izany. Ankizy efa taona 5 taona nga manao analyse politika, anjarany lehibe zany. Fa ny anjaran'ny ankizy de ny mianatra any am-pianarana, ny anjaran'ny ankizy dia misakafo ara-dalàna ara-pahasalamana, ny anjaran'ny ankizy de milalao voasoratra ny anatin'ny droit de l'enfance zany zon'ny ankizy. Tanteraka ve zany sa tsy tanteraka? Tsy tanteraka zany. Raha ny eto Madagasikara ankizy taolana ny fonoditra no hita amin'ny sary. Reny tsisy resaka photoshop reny, anontany io daholo ny fikambanana marobe zany any amin'ny Grand Sud moa filaza azy amin'ny faritra atsimo Madagasikara. Fa mampalahelo amin'izao 13 zao de betsaka ny olona taolana amin'ny fonoditra mahi kely kozatina, tsy mihinan-kanina raha tsy zany kibitaina ny ankizy. Zany ny zava-misy amin'izao fotoana zao. Tsy maintsy tenenina zany karaha hoe mandeha ny fanakanana tsy resaka tsy fitiavana ny raha anina na raha anina mihitsy. Zay le izy. Fa tena hoe fanakanana midika ho fitiavana ny tanindrazana. Zay le izy. Fa zavatra manahirana mantsy de izao. Président Marc Ravalomanina indray no teniteneniny sasany hoe zao hoe makatsy makary e. Oka aloha hazava tsara fa iza no mitondra ny firenena amin'izao fotoana izao. Iza no mitondra ny firenena amin'izao alakamisy 12 marsa 2024 zao. Président Ravalomanana tsy mitondra. Tsy mitondra izy. Fa Ian Rajoelina no mitondra ny firenena sy ny ekipany. Sy ny ekipany. Zay le izy. Ny IRD, ny TGV, zay ekipany rehetrarehetra ao no mitondra ny firenena, tsy afaka miala bala mihitsy. Joe Biden mitondra ny Amerika, tsy afaka miala bala mihitsy Joe Biden tamin'ny fisiany hoe nisy banky amerikanina bankropitra fahity. Tsy afaka miala amin'izany izy satria izy ny ao amin'ny fitondrana. Inona ny idiran'ny Trump amin'izany? Ianao ny ao amin'ny fitondrana sy ny ekipanao. Joe Biden zany responsable amin'izay. Ny any Frantsa tsy afaka miala mihitsy Macron rehefa nanapa-kevitra hoe ho atsaraina ny resaka retirety. Omaly zao fen'olona eny amin'ny arabe tany Frantsa grève be manadala satria anio mantsy le fanapa-kevitra ao amin'ny assemblée ao Frantsa ao. Réforme ny retirety ho be io. Mila manaraka an'izany tsika. Mila manaraka an'izany ary zay moa eto miezaka foana mba mampafantatra ny zava-misy. Marina hoe arahana eto Madagasikara. Fa ny any ivelany ihany koa mila arahana. Maninona ny olona no tonga de hoe tsy mety io satria Frantsa firenena demokratika. Mandala ny demokrasia izy. Zany ny lesona atsoana amin'ireny. Resaka votoatiny hoe olana any amin'izareo aloha anazy iny. Resaka retirety. Fa tonga de fen'olona eny amin'ny arabe. Amatapitrisany manerana amin'ny Frantsa nidiny eny amin'ny arabe. De ozy tsika hoe fa ahoana ny endry zareo? Ny anao etsiko. Anetana olona isoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana nanamarika ny andron'ny vehivavy valimandra tetsy be oritrika miaramila tsy mpitandro filaminana tsy fakahitana miambina an'io vavahady io. Zany ny eto amintsika. Miaria tena hoe maneho hevitra. De lasa misy fiatraikany ihany koa le fitokonana grève sy ny sisa. Misy réquisition sisisy mikorotana amin'ny fiainan'ny frantsay. Fa na mikorotana io na tsy mikorotana ny any Frantsa zany zao de hoe ty resaka
retirety tia mila jereny io fa eo mantsony hoe de ahoana zany ny tanora tokony hiditra amin'ny asa ahoana ny eo am'le resaka taona eo am'le resaka taona eo zany mampifanjevo any an-dafy any any a frantsa any zany ny any amin'ny olona ny eto amintsika betsaka ny zavatra tsy mety de mandeha mifanakanana de lazaina fa hoe tsy fitiavana ny anina tsy fitiavana ny anina tsisy resaka amin'ny mahaolombelona mihitsy hoe tsy fitiavana ny anina amin'ny mahaolona azy tsy izay raha manakina ny fiangonana raha manakina ny sehatry-resa-pirenena raha manakina ny tiako madagasikara raha manakina ny rmdm raha manakina ny any amin'ny lera raha manakina ny rehetrarehetra ny panorama manakina zavatra tsy mety tsy resaka olona mihitsy fa resaka fomba fitantanana tsy mety zay zany ny tena ho amafisina tsara mihitsy aloha fa ny sasany raha manakina dia président Marc Ravalomanana mahaolona azy ny tena voizany sasany any ambadika any fa zany moa any zay manao an'zany zany anazy zany fa ny atsika de ny hoe ny firenena ny tsy maintsy jerena satria tsy misy te anandratsy eto inona ny azo amtinana n'izay zavatra rehetrarehetra zay tsy totosan'ny mpitondra zany ny andraikitra zay nomeny ny vahoaka azy ho tapitra ihany ny fitaom-piasan'ny filoham-pirenena ho tapitra ihany de embolana sisa de misy fanovana olona ao anaty fitondranao de piretina le olona hoe mila résultat ao anatin'ny 6 mois de mandeha moa zany ny faneho-kevitra hoe ozy le naman'zay tena raha za lesiny tena hoe tendrena amina hoe omena andraikitra ambony atao amin'ny firenena zany am'izao za tsy hanao de ahoana ianao any tsy hanaoko mba hoe fanomezana andraikitra zany adido amin'ny firenena zany ka za lasa fizible fotsiny za maty mivava-mbahoaka ao nefa tsy possible hoe ao anatina embolana ao terena amoaka résultat tsy le olona mahaolona azy eny fa mifandray daholo ny environnement politika sy ny hoe raharaha zany eto amin'ny firenena tsy eto amintsika ihany fa amin'ny firenena rehetrarehetra mifandray daholo ny resaka finance tsy afaka mandeha rery fa mifandray amin'ny tontolo ambanivohatra ny tontolo ambanivohatra tsy afaka mandeha rery fa mifandray amin'ny tontolo iainana ny tontolo iainana tsy afaka mandeha rery fa sy ny hoe aty amin'ny fambolena sy ny tsy maintsy mifandray amin'ny travaux publics ny lalana tsy afaka mandeha rery fa tsy maintsy mila vola oatra zany tsisy afaka mandeha rery eo fa mifandray daholo zany hoe raha misy zany ny tsy fahombiazana de ilay régime ray manontolo mihitsy no ao fa tsy hoe ahirika fotsiny hoe ministère an'zao ny tsy mahavita ministère an'zao ny tsy mahavita ahoana zao potika ny lalana de rehefa potika ve ny lalana eto Tananarivo de ho sakananao ny olona tsy haneo hevitra zao misy hevitra mivoaka ny faneho-kevitra moa zany amin'ity lalana eto Tananarivo potika ity inona ny eninao any anaty fiarahamonina any eto Tananarivo zao ny eninao ary mba tsara mba hoe ny tompon'andraikitra isan-karazany zany zao ny eninao hoe matony lalana eto Tananarivo jerena fotsiny am'izao tsy amboarina de zao hoe mamelona ny karana io satria rehefa potika ny lalana de lasa ny karana mivarotra piesy mivelona tsy ny karana rery akory mivarotra piesy fa zay ny tonga ho ambava n'le olona de hoe zany koa ve de mba mitombona ahoana koa zany faneho-kevitra zany azafady tompoko fa rehefa misy zavatra mitranga ao anatin'ny fiarahamonina tsy azonao ferana mihitsy ny olona aneo hevitra ary tsy azonao ferana mihitsy ny olona anao fandalinana vokatra ny fandalinana ane zany tsy hoe ny sociologue ihany no mandinika fiarahamonina fa iolotsotra rehetrarehetra eo sociologue daholy mpandinika fiarahamonina miainga amin'ny zavatra hitany eo aka ty lalana isanandro ohatran'le atsy le atsy alany vato atsy vo nandalo teo zay teo aloha zany de anapa-kevitra fa za tsy andeha otsony ohatrany ranomasina ao manonja mihitsy leo akaiky ny lambamena mijaly le olona mipony lany vato rehetrarehetra iny io ve de tsy ahitana solution de mba resahana zany le olona eo fa ao ny ty rano be any lany vato ty ka io trohana de miverina de tsy hitatsony zay hoe ahoana ka ny olona tsy te halala an'zany misy tompon'andraikitra eto Tananarivo renivohitra de ahoana ny pony lany vato sy ny aty Anosipatrana tena arabaky teny mihitsy le hoe fairano tena
olona andeha hiasa, olona andeha hianatra de mitaingy tsarety, tsy sarety taritina omby fa taritina olona mampalahelo le zavatra mitranga. Io rano alany vaty io no endriky ny fitantanana eto Madagasikara. Io isa maraina andeha hianatra andeha hiasa de tsy maintsy mandeha ranobe mangeniheny. Ny ao anatin'le sarety amin'io olona 7 valo sitrany ay 200 ny frais. Asa moa zay efa niova farakarany ihany koa de mampalahelo satria rehefa tsy te hirobo-drano anao de mitaingy tsarety. Zany ny fiainana ety Anosipatrana sy Lahivato ety raha tsy fantatsika any amin'ny faritany any. Zany ny fiainana ety. Mpiasany MBS aloha zany efa miodina ry amin'ny diga ery, raha tsy zany miodina any Anosizato. Nefa misy namana mpiasa eto zany ao akaiky eo mipetraka fa tsy te hirobo-drano ao de lasa ry nefa rehefa maika aloha tsy maintsy mitaingy tsarety any. 324 mbola misy mitaingy tsarety ato amin'ny renivohitra Madagasikara tsy te hirobo-drano. De io de tsy vita, lalana potika de aiza zany tsika ka raha mandeha amin'ny fanakanana normal be raha miainga ny fanakanana. Eny ary iny moa zany taridresaka ihany iny amina fiainatsika fa fandeha fantarantsika aloha zany ny député Mambra Bendrina Solombavam-bahoaka Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara atao amin'ny distrika ny Ambohidratrimo sady questeur fahatelo ny atemy mera-pirenena dia tsy ho avy eto izy satria mbola misy adidy maro samihafa zay tsy maintsy atrehany fa eo ny avy any Parafaravola tonga eto tonton Raex de mbola misy mpisehatra hafa ihany koa avy eo raha ohatra tsy miova ny fandaram-potoana namana fanira zava-manantany fa eo ihany koa dia arindra arak'izay mampety azy ilay fiarahantsika eto zany. Eny ary efa eto akaiky eto tonton Raex zay moa zany ny fahalalantsika azy dia izy sady RMDM izy no Tiko Madagasikara izy no lehibe ana fikambanany Tatsaha any faritra loatra mangoro any ampita andrefany iny zany raha vao miresaka zany Parafaravola mora rankoroma miarabanao tonton Raex kidnapina votsitra le anankitelo na votsitry ny pakakeriny 70 millions d'ariary na 350 millions d'ariary zany no eny hoe sandan'ny famotsorana zay ny tena nisan'ny hoe nisongadina atao anatin'ny 420 ora atao anatin'ny 720 ora ho anareo any Parafaravola mandry tsy lavoloha ny ampitandrefana rehetra iny ary ty kidnapiny ty tena mampiavaka mihitsy an'iny faritra iny zany hoe ahoana any Antsorobe no hoe hitan'ireo olona telo reo zany dia io moa zany kipitsopitso isan-karazana eny anjarany mpitandro filaminana sy fianakaviana sy ana tsy miditra am'izay tsika fa le trangan-javatra fotsiny kidnapina misy ny tena mbola tsy hita, misy ny votsitra, misy ny tratra, misy ny mbola anaovana video recherche sy ny sisa zany iainantsika am'izao fotoana zao. Anao sehatra ary ndao ary. Ya misaotra Zokorina Rabe Mananjara, voalohany teny dia misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika satria mbola nomeny tombonandro nafahana miakatra amin'ity sehatra izay arahany zao tontolo zao indrindraindrindra sika vahoaka malagasy eto Madagasikara manaraka an'izany fandaharana amin'ny MBS 95.4 miara-manonja ka zay no isoran'Andriamanitra. Maro ireo maniry teatratra sy aheno an'izao fandaharana zao fa noho ny antony maro samihafa dia zay moa ny ilajanahary. Faharoa manaraka zay Zokorina Rabe Mananjara dia mamela ianao mba iarahaba andreo ankizy zay mianatra any Ankatso le efatra miravavy reo moa zany zay anatin'ny examen zany zareo am'izao fotoana zao ao anatin'ny mihitsy zao anatin'ny fanadinana ao i Mademoiselle kely dolo moa zareo i Joeline Zavatso Rosaline Salube avy any tanàna daholo avy any an-tanàna daholo reo ka dia mahereza ry ankizy fa ny fianarana no lovatsy mifindra. Marina zany. Kopakopatanana ho anareo tsy atao madinika amin'ny kofy malaka sy ny gisy rehetrarehetra ordoda ry rahalava sy ny karazany kopakopatanana moa nangataka an'izay ary taxi samaro samihafa eto Antananarivo zay nangataka an'izay dia kopakopatanana. Ao koa isika any an-tanàna Antanambe. Ao ry Samy, ao ry Raklody, ry Kely sy ny sisa tsy voatanisa eto fa dia nangataka an'izay kopakopatanana zay taxi moto, ny taxi bicyclette fa dia kopakopatanana le rehetra fa dia hoapita eto ndray ny etaeta sy ny fangatahanareo maro samihafa anjara antsika manantanteraka an'izany masiny andro anio. Ao koa ireo ponina, ao Mbalavary, ao ny Ambodedabo, Mangarivotra, Antanambe zay tsy voatanisy eto
indrindrandrindra ianareo gao an-tanàna zay mitifitra de germona ao ny mpiava sy ny sisa ao ny makabara ho amoron-drano eny zay tsy voatanisa kopakopa tanana fitahin'andriamanitra ho antsika mianakavy zay sy zay ngamba ny firarintso sy ny maro samihafa zokorina fa dia mampahery androe ny aram-boina ary mampahery koa mba mangataka fahasalamana ho an'zay marary mba ho samiambininy amin'ny atao hotratrin'zany fahasalamana zany tsika mianakavy zay sy zay ngamba amin'ny ankapobeny ny fampidirana zokorina be mananjara fa dia ifandrindra sy resaka etindretsika marala mikasika ny toeram-pirenena makasika ny sosialy indrindrandrindra ny zao latsaka nkaterena ny vahoaka malagasy oa zokorina eny ary ny araba tsy maintsy atao tsy azo atonona ny namana rehetra ny tanàna rehetrarehetra any a kidinapinina misy ny votsitra misy ny mbola ifampitadiavana misy ny tratra ny olon-dratsy misy ny mbola tsy tratra sinsisa ahoana ny toy an'ity raharaha ty raha ny fahitanareo zany a any potiny azy ianareo any aparafaravola miaina n'le izy a de ahoana ny fahitanareo an'le fivoaran'le raharaha efa eo amin'ny ray volana io ngamba zokorina no nangalany lay tsy valahara an'lay telo mianaka tao amin'ny fokotanina Ambohimanarivo mora ranokiroma commune mora ranokiroma district n'Amparafara-Vola io tanàna fokotany io zao vakiniarain'ny trois azy io ary mifampitambatra zany a Ambohimanarivo Ambahiboa mora ranokiroma iny lalana manandrefana mpaka amkiroma iny mitambatra zany a lalana anankiray zay lalana zay ka dia eto aloha dia misaotra an'Andriamanitra lehibe satria mba votsitra na votsitra le tsy valahara le telo mianaka zany hoe nafany izy telo mianaka aloha zany de tsy hoe tratra ny mpitandro filaminana na nisy olona tsara sitrapona hita fa mety noho ny ezaka maro samihafa zay nataon'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina dia tafavoaka salama tsara tsy marofy zareo telo mianaka avitra ny aina avitra ny aina zany avitra ny aina na izany na tsy zany ary anefa dia manentana sy mametraka mpitondra fanjakana maefa satria nisy zany reo mpitandro filaminana zay nampidinina tany tany an-tanàna zany maro moa izy ireo ary efa nisy ny ezaka maro samihafa ho porofotoka amin'ny tenda zokorina arabe mananjara moa maro ny maty zany voatifitra ary zay voatifitra aloha zany de voaporofo fa tena tsy mety anany fiarahamonina ary de mankala sy mankasitraka zavatra natao mpitandro filaminana na zany na tsy zany anefa tsy hoe votsitra le telo mianaka sy ny fianakaviana de hijanona toe ny opération zay atao amin'iny faritra iny fa am'izao fotoana zao mihitsy ny toko vao maika ny amafisina na ampitombona mihitsy ireo mpitandro filaminana reny eo anivon'ny compagnie zany eo anivon'ny groupement ary tokony misy karazana komity hitsinjovana manokana mihitsy zokorina be mananjara makasika ny faritra loatra iny satria vao tsy ela zao tao amin'ny commune Ambohitrarivo voatsy ela oviana moa vao tsy ela tamin'ny herinandro lasa zay de nisy fifampitifirana resaka vakitrano ary nisy fatolona koa nisy vola lasa zany rehetrarehetra zany de taratry ny tsy mandri-palemana izy io zany zokorina rabe mananjara raha tany ampita-tsinanana na zao niny commune Meromandroso iny mirongo fiadina ny dahalo efapolo dimy amby telopolo lahy farafakeliny mandeha mandrava zany hoe efa fantatry ery zalahy reo daholo zany reny ambanimbany votra reny hoe akato manana omby akato manambola akato manana omby akato manambola de noho nylay tsy fisina sy ny foatiny any sy maragna tsy mitovy de velon-kevitra zany lasa maniry ao an-tsainany ery zalahy reo na de tsy tokony ianao an'izany ary fa teren'le vidim-piainana sy le tsy fisina mitambatra ny tovolahy matanjaka mandeha mandrava ary ny tena zava-doza de tsy hoe mandeha mandrava foana fa misy olona mpitondra fanjakana mamatsy fitaovam-piadiana ho an'ery zalahy reo misy profo hoe zany zany profo tonga ile olona ao an-tanàna mihitsy ny mahita maso hoe zao ny fitaovana nentin-dranona zao ny fitaovana nentin-dranona fa izy sarotra be ny tenan'izany eto ka eto zany dia manao antsoavo manao antsoavo ny polisy manao antsoavo amin'ny zandaro indrindrandrindra efa misy tobina miaramila any Antsianaka ka mba ho tena hidina any fotony zany hoe mba haharitra zany le opération any an-tanàna fa tsy hoe votsitra le telo mianaka de hiakatra na hiverina ty-Antananarivo reo mpitandro filaminana vetivety kely ne Dr X am'izay lafiny zavatra zay mantsy zany hoe fa tena manao ny andraikiny zany aloha ny mpitandro ny filaminana fa
ny fanamarian'ny olona de hoe maninona moa ny le mpitandro ny filaminana tena hoe tena omena an'izay ilainy amin'ny resaka fampitaovana amin'ny resaka fitaovam-pifandraisana mba tsy hatara sinsisa satria rehefa iambina vavado amin'ny macro to hitanao zany hoe tena miraradraratra be mihitsy tompona ndraikitra ambony tonga de mitotona eo tatatata tena ravao aza vela miditra ao fa rehefa ary zany a tena hoe manao ny asa mpitandro amin'ny filaminana fa hita hoe mbola tsy ampy ny fampitaovana an'izy ireo zany sy ny hoe fanohanana an'ireo mpitandro ny filaminana aloha tonga de tsorony eto tsy mitovy tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana indrindra grande opération ohatran'izany omeo zay ilaina ohatran'le resaka teto momba ny CENI hoe omeo zay ilainy ny ao amin'ny CENI de tiako zany mpitandro filaminana omeo zay ilainy fa tsy anaovana resaka politika sinsisa feo avy any tanàna no eo indrindra atsika zokorina rabe mananjara fa tsy larolarona politika fa tena hoe akory ny agagana ny raha zavatra hita teto Antananarivo tarita amin'ny magorobe oririka tamin'ny valomarsa zay zavatra tsy nieritriretiko mihitsy satria famantarako azy dia zany valomarsa zany andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy maneran-tany io maneran-tany fa tsy eto Madagasikara international zavatra hita teo nefa zokorina dia akory ny agagany tena ary ohatran'ny tena veloneritreritra ihany hoe misy tany miady nga eto Antananarivo sa inona ny zavatra misy ato ary na ny tany namana niaraka tamin'ny tena mihitsy hoe fangaly ety ho za misy tany miady eto fa ahoana ozy ahoana reto miaramila be deabe sy anina reto reona reto vehivavy reto fa tsy andeha ivory ato na andehanao feto ato ka eny no isintomako sy iresahako an'le hoe resaka fitaovana zokorina rabe mananjara raha reny fitaovana zay nyrantiranty tamin'ny mpitandro filaminana teo amin'ny magrobe oririka reny namena ny ery zalahy antsianaka reny namena ny compagnie na namena ny groupement na namena ny brigade ny poste avancé rehetrarehetra zany hoe ny problème le mpitandro filaminana zany de na le fitaovana entiny iady entiny anao an'le fahaliamana ampandry an'izay fahaliamana zay ny zokorina ny ndalo ndre matandatanjaka kokoa noho ny ery zalahy ahoana ma foatiny ansia maraina tsy mitovy mba miaro ny ainy matatra ny ainy ery zalahy reo ka eto zany dia misaotra aloha ary tena misaotra ndreo mpitandro filaminana an-tanàna tsy ankanavaka nizaniza mpitandro filaminana tsy ankanavaka fa dia misaotra ninareo satria misy herim-po sy herin-tsandry ary stratégie maro samihafa no nentinareo nalavo andreo dahalo zay raindany tany an-tanàna fa mitodika manokana hoa amin'ny mpitondra fanjakana raha reo fitaovana namenareo andreo miaramila eto taninario goudron eny ambiasana eto zokorina rabe mananjara de vavahady goudron tsy miteny vavahady tsy miteny fa lasa ohatrany hoe endrika hoe ohatrany hoe tany miady taninarivo manoloana ndreny zavatra nyseo tarita magrobe oririka tamin'ny valomarsa reny nefa dia ny raisam-pirenena ny any amin'olona hafa ny mba hitany tena manara-bavao sy ny amin'ny tele sy ny zavatra maro samihafa mafinaritra ny ao a frantsa zao eny amin'ny arabe dao ny olona maly resaka retirety nyty resaka retirety iny ny pension sy ny anina ny any ivelany ao frantsa de hita hoe miendrika sy mateidery ny fomba entina mitaky amin'ny fanjakana eo anivony zavatra tia nitakina nga Emmanuel Macron mitabataba ka hotaritiko ihany le zay resaka zay zokorina satria eo moa zay resaka tsy fandriam-pahalemana zay mahatonga mifandraika amin'ny resaka vidim-piainana satria ny vidim-piainana ane zokorina raha iny antsianaka iny tsy hanavana zao moa vanim-potoana maintso ohatra février mars avril zany mikaikaika zany hoe tsy any antsianaka rery ny fomba fahitako fa manerana faritra 13 eto Madagasikara efa tsy zakan'ny olona tsony ny vidim-piainana any an-tanàna raha tsy teny fony hoe raha tsy teny fotsiny aho hoe zany resaka PPN zany ka zany tenenina foana vanga zany misy mieno zany resaka PPN zany ny resaka hoe siramamy pétrole mbola miaina amin'ny pétrole moa zokorina ny olona any am'le jiro kely de misy an'le ary ny tena zava-doza ny tena zava-doza de tsy mipetraka tsony le hoe ma district na parafaravola ma sombotry Madagasikara azy fa ndre mandeha isan'andro ndre mandeha isan'andro ny olona any mibaba zokorina zao tsy mibaba tsony tena tsy mibaba intelo tsony ary io baba hoanina isakariva io mandeha maka fozaorana mandeha maka talapetraka mandeha mitsipona sy zavatra aza takalo vola hatramina kitay
atakalo vola efa miverina amy takalo indray zany tena verina amy takalo iny moa le any amery mandroso le misy an'iny zokorina le mangazo takalo tsaramaso efa tany ato amin'ny heritaona fa misy zay tena misy verina am'izay zay manana vokatra bebe de atakalo vary fotsy sy ny zany zay zany le ka ny zavatra misy nefa zany a fomba fahitako azy satria ny tena moa eto andrenivohitra de mbola misy ihany ireo karazan'olona izay tena mbola misolielaka manoloana nyty fanjakana ty mety ony zao kozany sasa mety ony zao fomba eto de miteny amy matantsah tontora eksa tontora eksa miteny amy matantsah satria io ane feom-bahoaka zany a feon'andriamanitra ary tsy nytany ny fady fa mivavam-bahoaka saika iteny a satria misy malahelo ery zala sasatsasany hoe miteny ny ACC miteny ny CENI mikororoka ny mpitondra fanjakana rehetra am'izao fotoana zao mahazo fanakianana ny ACC mahazo fanakianana ny CENI mahazo fanakianana ny mpitondra amin'ny akapobeny tsisy ze tsy mahazo fanakianana izy mianakavy ka zany akory le retsy tsy hoe tsy fitiavana fa matoy ianao zany tenin'ny olona tenenin'ny olona misy zavatra tsy manjary akao raha tsy laza fotsiny zao iny taratasy na lefa ny ACTDV tany amin'ny ACC iny mitaky valiny resaka reketo moko reny hoe mahoana ny fahitanareo anazy de araky ny any tanàna tsara ve zao CDD manaraka miara-manonja fanazavany ry faniry fanazavany eto fanazavany député antimo varainy olona tsara any tanànany ampanetretena no resana eto zokorina arabe mananjara fa raha ny an-tanàna district 10 faritra loatra mangoro de tsy misy afa-tsy ny MBS 95.4 sy ny Azeda radio zay ihany ny non'olona akoatran'izay tsisy eny fa raha deritra laha mandeha miambina omby sy miambina ondry eny ondrindreny eny ambesanany zao zokorina ary nialatra ondry sy ny zavatra maro samihafa zany am'le resaka tsy fandriam-pahalemana zany no zavatra mitranga any ka tena mieno ary manaraka akaiky ny toedra raha-pirenena eto Antananarivo ny vahoakana loatra mangoro ka eto de manipy sy miteny anareo mpitondra fanjakana indrindrandrindra ianareo amin'ny CENI hoe ravana zany CENI zany ny ACC tokony ravana io mba isiny fitoniana zany hoe zany akory angamba tsy hoe resaka fanonganam-panjakana fa ny fiverenana databatra zao fifampiresana amin'ny mazanaka sy ray aman-dreny amin'ny vahoaka entina zay mantsy le tena goavana be satria io zao ny FFKM zao fa mandray andraikitra efa misy an'le andromaso FFKM société civile ary zay mihitsy le tiako anoizana an'le resakitsika amin'ny raha lasa mila mifampiresaka satria zany FFKM zany zokorina arabe mananjara tsy misy fokotany tsy misy FFKM eto Madagasikara zany hoe efa ampidirina trany amin'ny fiangonana tsy hoe ny fiangonana anao politika fa ny fanentanana ny olona feno taona any amin'ny fokotany zany hoe amin'ny alalan'ny fiangonana mba hiditra isoratra ao anarana any anatin'ny lisym-pifidianana satria raha mandeha manentana olona zany ny mpanao politika ny vondrona maro samihafa satria misy vondrona 5 zao ny fahitako azy zokorina arabe mananjara manentana olona hoe hidina an-dalambe na anaty salina misy ny fanakatsakanana misy ny fanakatsakanana maro samihafa satria mieritreritra ilay fanjakana sy lay fitondram-panjakana hoe lay fanentanana an'le olona sy fampahafantarana an'le olona hiditra anaty lisym-pifidianana everiny fa coup d'état zavatra zay na hoe fanonganam-panjakana ka eto zara ary mba misy an'ireo ray aman-dreny am-panahy reo ary tsy mamenatra anie zany zokorina na ireo lazaintsika hoe fiangonana zandriny maro ny olona manaraka an'ireo ary betsaka ny sehatra ny toerana ny faritra ny distrika ny commune ny fokotany misy an'ireo mpanentanareo ka alefa any ianareo pastera zany mba manentana an'le olona ao aminareo mba hiditra anatin'izay lisym-pifidianana zany satria zay ihany ny lalana tokana ny fisoratana anaranao anaty fifidianana ny fifidianana madio sy mangarahara iarahana mifandinika zany hoe isy zay le hoe table ambolo tsy mahasorena ny sasany manko le hoe resaka concertation nationale fa lay hery velona mifandinika antsinana lam-pifidianana sy ny rafitra fanarenana ifotony eto Madagasikara raha tanteraka zay zokorina arabe mananjara mino sy manantena fa isy rivo-baovaotsika 420 tsy tongatonga ho azy zany le fanakianana hoe fa misy antony ary fitiavan-tanyrazana ny ao ambadiky ny fanakianana
fanakianana ny ACC, fanakianana ny CENI, fanakianana ny mpitondra fa tsy resaka mihitsy tsy tiako ianina na tsy tia nahoana moa avadika ny sasany amin'ny resaka hoe mahaolona li tsisy idira ny resaka hoe olombelona mahaolona azy amin'ny hoe ianina mahianina azy fa tena hoe firenena no jerena. Iny moa zany ny fanamareny ny tontoraiko sa toy zara ny fanazavanao ary. Ya zay moa zany le hevitra io zany tsy hoe hevitra tonton Raex na hoe hevitra za manokana fa lay olona ian-tanàna lay vahoaka nantsianaka mihitsy zany de efa matsapa hoe tafiditra kizo vahoaka malagasy tafiditra kizo zany vidim-piainana fidangany vidim-piainana zany raha vola 10,000 zany nentina etsena Zokorina Rabe Mananjara hoe iny vola 10,000 zany azo tamin'ny alalan'ny fivarotana talapetraka na azo tamin'ny fivarotana fozaorana na azo tamin'ny fivarotana zay kitay kely mianaka sy ny karazany ny andeha takalo vary fotsy atakalo laoka zay mahatonga l'izy hoe efa tsy mipetraka tsolo le masombotro Madagasikara ny distrika parafaravola fa ndray mandeha isan'andro isakariva amin'ny ankapobeany zay tsy de hoe ny rehetra fa ny ankamaroan'ny olona zay zany zavatra misy mpianatra tsy miditra tsekoly am'le maitso be ny alandarana satria na ny io le ndesako teto ndray mandeha le hoe le fefi moa le izy le hoe tsy meny fanjakana zany le vola tokony hividianana fitaovana ny ampianarana na eo anivon'ny lycée zany na eo anivon'ny CEG zany ny any amin'ny EPP zany zay de ray aman-dreny ray hono nasena mividy an'le matériel de lasa miemotra ho azy tsy tonga mianatra ny zaza madinika nefa reo zany no mba hoe fototra mba ho avy nyity firenena ty zay ny makasika an'iny Zokorina fa ona azafady raisiko kely satria fa miresaka hoe fifidianana ihany hoe misoratra anarina sy ny sisa farany teo zany zao de tetsem-bomanarina ny CENI zany mba hoe midina teny toerana de hoe ahoana fandehan'ny fisoratana anaranato de avy hatrany de izay teto na eny feo avy any amin'ny faritra hoe mba saivy makaty aminay le CENI mijery ny tena zava-misy ahoana ny momba ny fisoratana anarana any amin'ny faritra loatra mangoro apita tsinanana apita andrefana sy ny rehetrarehetrina tany Tanambao Merimandroso Andre Bagara sy ny sisa raha ty apita andrefana zany Morarano sy ny rehetrarehetra ahoana ny tena fandehany amin'izao fotoana zao ny fisoratana anarana any anatin'ny lisym-pifidianana na eo aza ny fitadiavana sy ny hoe asany etsaha ka zay indrindra le toy an'le resaka teo Zokorina satria nisy reny agent recenseur reny tany an-tanàna nisy reny ary azafady ny faninana an'ireo tanora sasansasany mihitsy zany no nandeha nitady lalana mba ho anisany tompona andraikitra amin'le fanisanam-pifidy akory nefa ny zavatra nisy Zokorina fa ohatra ny tsy herinandro kory na tapabolana teo io satria misy fianakaviana kaiky oa misy zanak'anabava mihitsy hoe ahoana ty alahy ty za tantao tsy anao fa inona tsy anaovan'ny lavako ireo ny olona mbola tsy voatetitrano tsy manao atao tany volana inony zany novambra tany tapatapako novambra tany tao anatin'le mbola le hoe fitetezany trano ka voalohany indrindra aloha tsy anao izy le bandy kely le olona tsy tratra ao an-trano le iverimbierinao anahirana le agent recenseur fa ny tena natonga an'ilay gao madinika tapa-kevitra zany Zokorina Rabe Mananjara fety ny andro itsinjo an'le krismasy tombavao mba nangatraka tany amin'le lehibe sy le mpampaniraka hoe resaka karama sy hoe mba anaovana fety tsy nahazo vola gao madinika anao bon inona ny zavatra ny seho rehefa tsy nahazo vola le gao madinika za tsy anao zay ry zany tsy manao an'izy zay ozy izy fa ajanonay ty fa aleonay mandeha manetsa ny tonontaona marina moa vanim-potoana ny fanitsana ka eto Zokorina hoe manahoana le fanentanana satria amin'ny raika ampitelopolo memantsy zao farany de direction zany zao ny lalana de hoe makany amin'ny fokotany zay zany zao zay ny toromarika ataon'ny CENI foibe sy ny tompona ndraikitra ara-panjakana maro samihafa hoe manentana le olona ho any amin'ny fokotany ili soratra anatin'ny lisym-pifidianana satria raha vao tsy ao zany de zay fienitaona zany satria iny fois anao zany vao tsy ao anatiny io zay indrindra de efa tsy afaka mifidy tena tafitany amin'ny olona ve zay hoe rehefa tsy ao anaty lisym-pifidianana de spectateur ty amin'ny sisiny tsy afaka manao ininona efa voarainy olona tsara ve zay le foto-kevitra mihitsy lay avy aty amin'ny aino manjery zay olona manana an'izay conscience zay hoe conviction zay zany de tena lina
ary zay moa no resako ary nentegna reto ny tanàna tsy mipetrapetra-pao fa tena mandeha mihitsy mitety tanàna mitety fokotany hoe ole retsy ny vaolana am'ty fantrana ty fidirana anaty lisy mpifidianana zay indrindra ma fanazanona tsy zany anefa zany zokorina raha be mananjara tsy maintsy jerena tsy maintsy jerevana dolo ny rehetrarehetra fa ny tena hoe lozika ny zavatra sy ny zavatra hoe maripotitra de ny fiarahana midinika ena anatin'ny latabatra boribory fanarenana anarenana an'ty firenentsika ty zany anefa lazay ny sasany hoe ady seza mitady an'izao mitady an'izao tsy atompoko Tontora X zao miakatra de ozy raha mitady seza mihitsy Tontora X io fa io ve andany lasantsy fotsiny ho Antananarivo ho any amin'ny MB zany ohatra Tontora X efa nitondra fanjakana rehefa tanaty rafi-panjakana tamin'ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana tany amin'ny faritra Andramangoro zany tsy mamianatra milaza an'izany fa tsika efa tao amin'ny assemblée efa tao amin'ny Sénat zany sehatra zany efa natao fa raha zao fitondram-panjakana zao zany raha mba hatsona zao Tontora X andao anao mba hampidirina tsy mety satria fanalavitra ny hafa ny kitay ary tsy mampitovy lakana amin'njatra nefa ny sasany manaiky fa ianao tsy manaiky ka tsika moko zany amin'ny calcul le resaka fitiavan-tanindrazana sy le taranaka fana mandimby andova raha-pitso zay zany le fotikevitsika ka eto zany de mbola manentana zokorina raha be mananjara manentana antsika avaoka malagasy mbola tsy anaty lista mba hisoratra an'izay lisy mpifidianana zay ary manentana koa ary manara-maso tsy eo anaty lista kosa fa anara-maso le lisy mpifidianana satria zavatra misy manko zokorina ary efa nahita ny tena zany tany afokotany misy any tena misy olona efa fa maty tena nisy zany fa tsy hoe onono zany zavatra za niakatra io mahita an'izany ny teny président ahoana ty zoko ty tsy pina ty ahoana ty zoko ty tsy pina sady olona efa manana inony acte de décès efa maty zany zay zany le fiaraha-miasa lasoratany zalahy raha mbo samy manana an'izay volonté zay daholo zany ny mpanao politika sy ny mpandinika hoe anavitra an'ity firenena ty zokorina lasa lavitra ty Madagasikara ty zay zany makasika niny fa manoloana ny zavatra misy any an-tanàna zokorina raha be mananjara de ohatrany mampalahelo ihany zany ny faritra loatra mangoro iny satria ohatrany misy événement tsy de metimety ohatrany misy obstacle tsy de metimety zany hoe misy fitarainana endray ava ny resaka inona tontolo iainana maninona misy hoe ahoana inona marina ny tena zavatra am'seho le resaka environnement zany amin'ny faritra loatra mangoro iny satria azadi fa tamin'ny heritaona tamin'ny taondasa nisy be ny tanàna nambatondra zaka mihitsy ary suspendu le raha namany io suspendu satria ohatran'ny voaroiroy tamin'ny resaka fambolena vary zay nefa le fambolena zany io moa zany ny ravina enta teoreny satria le tany efa fotsy tao iny zany no amboleny ny zanaka antsianaka zany ny zanaka loatra zay manamorona niny faritra iny fa ny zavatra mampalahelo raha tsy teny ao amin'ny district Amparavavola zokorina de misy tompona andraikitra zany amin'ny tontolo iainana amin'iny ampitandrefana ao amin'ny district Amparavavola ao manao abus manao fanararotam-pahefana amin'ny vahoaka madinika zay ny fahitan'ny olona azy zavatra misy zany profo azo tapahitanana zany tsy hoe maraina na antoandro na rivariva fa isan'andro zany de iainana foana ohatra hoe mba misy olona mikapakapa azo tsy manana permis de coupe na ohatra zany de fanaovana tsindry anaovana kolikoly ale tonga de anaovana risoriso mba tsy hitondrana niny olona iny ana fitsarana ary amintsika miteny zao de maro mihitsy ny olona mipasy fitsarana ararotin'ny tompona andraikitra io amin'ny fakana vola amina fandrahonana maro samihafa kanefa tsy tokony fampianarana sy fitaizana no atao am'le olona reo ary za moa eto de manentana foana sy mampianatra hoe zao ny zavatra tokony atao fa kosa efa nisy ihany ny resaka zay ny fampiresana tamin'ny tompona andraikitra ny tontolo iainana atao mbatondrazaka fa na ireo ary de miaika amin'ny toetran'le zalaty ka efa nisy resaka natsipy zany tamin'ny tompona andraikitra taty amin'ny ministère ny environnement mba jereo ankaiky mpiara-miasa aminareo amin'ny district Amparavavola io fa mampalahelo ny zavatra ataon'le rangaha io ka zay ny anaovana antsoafo eto makasika an'izay tontolo iainana zany zany moa zany feo voaka avy any tanàna any na endrika hafa indray zany hoe resaka tontolo iainana sy ny sisa fa zao ane Tontora X nareo anefa nahazo gouvernoura vaovao aloatra mangoro anisan'ny nahazo nareo tsy le gouvernoura teo aloha tsy resahantsika ntsony hoe inona moa ny anto fa tantara be manaraka ny arabe tsy andanitsika fotoana eto zany fa hoe
nahazo tompona andraikitra vaovao na tsy araky ny lalam-panorenana ary na tsy araky ny lalam-panorenana aza zany resaka gouvernour zany tsy misy an'izany teny hoe gouvernour zany ao anaty lalam-panorenana na iary tsisy an'izany ao nefa nareo nahazo tompona andraikitra vaovao dia inona ny tenin'ny olona ya nahazo gouvernoura vaovao moa zany ny faritra loatra mangoro zokorina rabe mananjara dokotera Ramaro Sandratana Dy zay efa solombavam-bahoaka any district Lambafaravaravola moa raha namana io tamin'ny fotoan'androny a de miarahabanao fa tonga amin'ny toerana zay maha-gouvernoura anao zay anao monsieur le gouvernoura fa ny zavatra misy dia tsy hoe apetraka amin'ny toerana ianao fa misy adidy sy andraikitra zay miandry ny zavatra mampalahelo de nitadidiko zokorina rabe mananjara misy namana be ny tanàna nodimandry misy namana totoda-miaina tsarovana kavelona ny mandria-piadanana leroa mandria-piadanana fa de anao dia maty voaingany zay voaingany zay vao tamin'ny fakomaly maty na miela didy maty na miela didy ary satria tsy mihera raha fahafatesana satria amin'ny tenin'ny soratra masina zay hoe manaraka anjoron-damba zany fahafatesana zany ka dia mandria-piadanana totoda-mien ny asany manaraka azy zay moa le fomba fiteny mandre mpitondra fivavahana ny makasika ny gouvernoura na loatra mangoro dia mbola voandray asa moa izy rehefa navita ny staff sy ny famindram-pitantanana fa torohevitra sy toromarika ihany satria raha tsy diso ny tena zokorina dia ohatra ny fotoana fo ihany tena foy mihitsy fotoana fo ihany no hitantanana an'izay maha-gouvernoura sy ny fotoana zany andaminana ny faritra iny ka eto dia miresaka io zao mikidinapeny miresaka sy manoro hevitra sy mamety toromarika satria ny aina tsy mifametra tsy hoe makalesona na hoe manao ohatra any zandribe totoa ty fa mampalahelo zay zavatra ohatran'izay ka ny aina tsy mifametra fa de ny mbola eo anatin'le fanjakana le retsy de ny mbola ao anatin'le fahefana eo am-pialatanana araroty zany lalana mbatondrazaka mankany avomena zany mankany avotraivo aona tsara ny tena situation amin'ny lalana fa io totra ny menimenina foana zay olona vany hoe vohitraivo hoe zao hoe zany lalana tsy nanana votraivo zany ivotraivo io moko zany zokorina rabe mananjara ao no misy an'ray aman-dreny ny gouvernoura io ao zany izy no mipetraka ao ny fianakaviana ary ao misy ny tanyrazana zany mirefy 50 kilometatra vohitraivo ambatondrazaka lalatany ohatrany ambatondrazaka mero mandroso zany eo amin'ny 50 lalatany vohitraivo ambatondrazaka lalatany fa zany vohitraivo imery mandroso zany raha vo meriky ny andro na avy ny orana vohitraivo mery mandroso vohitraivo imery mandroso fa na io krosy koa ary na io krosy io ary atosika tsy afaka hatramin'ny moto atosika zany hoe manontany krosy ny lalana ka tolokevitra amin'ny tanàna iombonana sy ny vohitra iraisana raha ohatra tsy manambola ianareo anivon'ny faritra manana zanakam-pelezana atsika misy andreo opérateur be deabe reo misy azay ao me mpitondra fanjakana araroty ny andro anaovatsozy izy le fomba fiteny fa sanatry ny vavaladiny lela aza misy zay mono lajanahary misy adidy lehibe ny andraikitra lehibe resaka hôpitaly zany anty be ny tanàna tya zay lasa nodimandry tya adidy tena mbola vela ary zay na tonga na am'teny hoe maty na mela didy sy andraikitra kanefa zay mono lajanahary akory atao fa ianareo anazy nahazo fahefana vaovao zany lalana makany ranomainty zany zany be didy zany indrindrandrindra ny ambatona zaka makany didy satria zany ny tena famelomantegna zany zokorina na amin'ny lalany kitay zany na lalana makany amin'iny kariera iny zany manakambahiny atsinanana zany tokony vitandreo an'izay reo raha misy le finiavana sy le fitiavana n'le faritra fa maninona raha ny tsy atao le izy hatramin'izay fahitanareo azy ka zay manko sandrasana propagandy zay le roa hatramy daholo zay de ampanantenandray zay le mahatonga ny tontora eksa eto amin'ny teny zanahary tsindro manaritra izy le fomba fiteny ary ny fitondrana zany tsy hoaritra mandrakzay satria manam-piatra io manana fotoana ka mbola le fahefana eo am-pilatanana sady mafana ny mbola mamy ataovy le retsy ataovy le lalana zany RN3 za vodiala vohitraivo zany iny moa efa nisy promesy nataon'ny
président république araroty ataovy ny mitsika manana ny ministre ny asa vaventy ao manana an'ireo staff technicianna maro samihafa mandalo a le fotoana valalatsy mandry ambavahady ozy izy le fomba fiteny ka zao ny ela izy tontora eky zay amy fomba ahoana no hoe anatanterahany zareo an'zany na hoe midemery da araka ny fomba fiteny sa ahoana mbolana fito volana nisy zao le fomba tokony ozy ny olona hoe tsy efa be zay fampanantenany zay fa satria mipanatsatso koa ny ankilany be deabe zokorina efatra taona malerozy teo fitondram-panjakana io tsisy ariary ro zay enimbolana malerozy aizany andevita raha ao le fitiavan-tanyrazana sy le finiavana tianao zavatra zokorina misy hoa le gaon zanakapelezana misy ny antanàna misy ny aty misy ny atrany ivelany resao angony zay zany le solidarité zatria niazay fitondram-panjakana mba fafa misy azay io nameny anao hoe ay zany gazoal ampandehanana io ahoana ny karahamasofera sy ny sisa inona fotsiny matompona andraikitra anareo miala teo rehefa tsy anao miala teo rehefa tsy anao tonga de miala rehefa tsy anao de nyzao voalohany zao miala teo fa teo aloha zany tsy verina am'izay resaka zay aza zokorina satria ohatrany mamianatra ny alan'le gouvernoura teo aloha fa tamy fomba ny alany teo am'le fahefana velo zany hoany fa zany misy gouvernoura vaovao ty misy gouvernoura vaovao misy manantena zahay vahoaka na loatra mangoro monsieur le gouvernoura fa tafita aminao zay afatra zay atsipy ny tady atandroky ny omby atsipy ny teny ampomy malara zava-dehibe zay ary hoe tena ny olona va ny tanàna mihitsy no miteny zany ary raha vao misy any tompona andraikitra vaovao mena andraikitra de fa any daholo ny sain'ny olona hoe manantena anao zay tena zao zay tena mino zay fa tena nao zavatra sinsisa eny fa na de embolana fito volana ary sisa ny fotoana zay fitoampiasany ny président ny république de normal be ny gouvernoura raha tsy maintsy voaringotra anata zay satria ny filoha-pirenena no manendry an'le gouvernoura zay tsy ao anaty lalam-pandrenana zany averina eto foana tsy ao anaty lalam-pandrenana zany hoe le gouvernoura aloha fa tsy ao de hoe filoha-pirenena manendry azy de hoe esorina de manala de ampidirina de esorina efa tsy ao anatin'ny lalam-pandrenana zany fa manahirana am'le izy ny mahagaga de ohatrany jerena fotsiny izany rehetrarehetra izany rehefa iza zany no tsy manaraka amin'ny tsipria lalam-pandrenana de ekena fa rehefa iza de ahoana sy ahoana présidence avy Albert ary reny tonga de fa empêché tamina resaka tsy fanajana ny lalam-pandrenana somary iverenao kely resaka lalana teo Tananarivo Moramanga hono tena tsy alehany mihitsy am'izao ny lalana enao nandeha teo fa ny eo Moramanga Vody ala indray no azo ioranana loamboaritsika le fomba fiteny azo ioranana tena azo ikipina mba hoe metimety zany fa le Tananarivo Moramanga io izy io de efa misy mo fitenena fa misy amboariny sinsisy fanamboaran-dalana tompoko tsy mila kajy politika atao aloha kajina ato hoe akaikaiky propagande zay vao atao sinsisa io efa mampitabataba ny olona io misy fiatraikany any amin'ny toe-karem-pirenena raha vao lalana ny simba ianao nandeha teo taminakaty Antananarivo ahoana fipetraka zay ny lalana moa zany zokorina Antanambe Vodiala 20 kilometatra adiny efatra ny anaovana azy kilavadavaka zany na automobile io na taxi borosy io na montoa adiny efatra ny anaovana azy feno kilavadavaka io feno kilavadavaka io Vodiala Moramanga 570 kilometatra io le azo ranana io le fa wawawa be nandritry ny taona maro azo ranana io satria efa misy vita goudron ary efa mipakatra ty Vodiala moa zany ny goudron aminazy eo fa iny antsimony andaingo mazambody ransy ambomeny iny zokorina no mbola terrassement fa amin'ny ankapobeny zany zay efa azo ranana zay zany manodidididina eo amin'ny adindroa sasany ny anaovana ny Vodiala Moramanga fa kosa route nationale RN2 izy fomba filaza azy na lalan'ny Tananarivo Moramanga goudron iny lalan'ny Tananarivo Moramanga zany ny anaovana azy manodidididina eo amin'ny adiny efatra adiny 5 satria ny zavatra tsy ary nisy hatramin'izay ny zokorina tsy ary nisy tanatin'ny enimpolo taona zany fa misy zao
zany embouteillage ny tapo mandraka embouteillage ao tapo Embouteillage ery amin'ny am'le tapon'ny milingilingy be ery ambony embouteillage amin'ny tapo mandraka ary Camion sahira. inona na mifangaro- motor ny entin'ny tena zany de tena nyaina azy ho atahorana fa tena ratsy ny lalana ratsy ny lalana zany arian'ny be zany amoramanga Tananarivo zany a mampiteny ny moana koa zany tonga de hoe tsisy ilana azy zay ny teneniny zay ny teneniny ka eo indrindra moa tsika satria mbo maheno eny zany tena fanazavana lefa ny mpitondra fanjakana sy ny tompona andraikitra maro samihafa hoe ka io misy tsena zao misy taratasiny zao misy kajany zao rehefa aminareo lefa efana sy ny vola raha misy vola nareo ataovy le lalany e. Zay. fa aza rebirebenareo le vahoaka madinika mpitatitra sy ny maro samihafa fa mba mahaiza hoe diso na hoe mba miakeliko io moko misy fomba fiteny zokorina hoe eliko ibabona modirariny tsisy vola le fanjakana hoe de akory atao croiser les bras tsisy vola le fanjakana Na hoe lany amin'ny zavatra. na lany amin'ny zavatra asa fa nakaiza daoly le vola le alaina am'le gasoil sy lasantsy eny amin'ny ka ny pompe LFR zokorina raha be mananjara aiza daholy reny tsisy fanazavana tsisy zany lalany tanina Lalana potika zany any amitan'ny amin'ny olona. 67 moaly asa afako maly ariva zokorina raha be mananjara ainao nantalontany amin'ny 67 nanahoana ny fahitanao azy ho any amin'ny 67 mahazo amin'ny vaty be iny mba ay le lavaka be ery avaratra ery tena mijoboka tena mijoboka de zavatra misy namana ihany moa miaraka amin'ny tena de le rehetra za taditovy any avitraivandila-mena rehetra za lalana Tananarivo aketo ty tena mbola pira tady tovy any Tananarivo vohitraivandila-mena hoa ty lalana Tananarivo ty tena marina ka io ny zavatra misy zay ny zavatra misy e zay zany zavatra misy tsy mamenatra milaza zany zokorina fa de io moa zany a apetraka aminareo tompona andraikitra zany ny aza miainatra ary za mbola tiako iverenana le resaka ACCCN teo zokorina tiako iverenana satria misy malahelo a misy malahelo zany le fanakianana ary io tsy olona ray tsy olona roa zany amin'ny radio sy ny télé zany ane de hoe raha vao ny ACC raha vao ny CNE manahoana reo rafi-panjakana sy ny gouvernemanta maro samihafa reo tsy olona ray tsy olona roa tsy olona telo fa efa mivahoaka malagasy mihitsy ka tsy fantako hoe mbola andrasana an'iny andrasana hitroatra ve reo olona reo e fa misy le zay zany le hoe tokony fampidinika Zay le hoe- fampiresaka ialana amin'ny manahirana zay le hoe tokony mba misy fifampiresahana zay nga malaza azy koa. Fifampiresahana. Fifampiresahana samy olo-pirenena samy tompona andraikitra mpanao politika eto amin'ny tany sy firenena zay nga mba le tsara mba ho fantatrery zalahy reo satria ndrandray lazainareo hoe le atao vahoakana Tananarivo ihany mahafantatra zay zavatra zay fa zay ny ambanivohitra mahafantatra an'izany koa ka ataovy tanterao le fifampiresahana ambony latabatra hitondrantsika nyty firenena ty mba ho firenena vanona rahampika mifandraiky am'izay any ahoana zao mifahitanareo ny fihetsiky ny FFKM zay ohatrany tsy hoe ohatra fa teny efa lasa satria efa izy zao nanome daty a faraparan'ny marsa misy fionana dia misy ndray ny fionana manaraka an'iny a de efa mitsangana ny hoe andro maso FFKM dia manao ny asany izy a ray aman-dreny-piangonana sy ohatran'izay zany amin'ity raha-pirenena ity hoana fahitany any ambanivohitra an'izay misy fiangonana FFKM aloha any rehetrarehetra misy ka misy FFKM mamparafaravola mbatondra zaka Andilamena Moramanga Anosy Benala misy ny FFKM manaraka akaiky tokotra ny vahoakana Antsianaka ary tena manaraka akaiky de akaiky satria ahoana mo hatramin'izay ny tsy de mba nirarahin'olona zany hoe resaka toetra raha-pirenena zany zokorina fa am'izao a zazakely mbola vo miary saina de fa hoe manahoana atsika ty T2 T3 ny amin'ny EPP de fa mahafantatra hoe tena latsaka ankaterena ny fasa satria hitany eo amin'ny fiarahamonina ao an-tokantrano ny fianakaviana hita le ankizy zany hoe niova tanteraka zany ka eto mamaly an'le resaka hoe fomba fijery an'le ray aman-dreny am-panahy reto isaorana n'Andriamanitra isaorana n'Andriamanitra lehibe mbola misy an'ireo ray aman-dreny am-panahy zay afaka ametraka sy hanoro lalana hoe ny tokony atao sy ny tsy tokony atao ka eto zany dia manentana sy mankahery azy ireo ary mivavaka maraina sy hariva mihitsy mivavaka ho an'ireo san'andro mba hantanteraka n'izay fanantsona fanatanterana n'izay resaka fikonan-taom-pirenena zay satria tena mbola mametraka marina ry zareo hoe amin'ny mazanaka sy ray aman-dreny satria mbola zay sisa angamba no hitako hoe balizy na karazana tsatoka anelanelana ny mpitondra fanjakana sy ny mpanotra
fa za mino zokorina rahabe mananjara fa raha misy ny fitahian'andriamanitra ka tanteraka somantsara amin'ny antsakany sy andavany zay fampionana ataondray aman-dreny ampanary eo zay andrositsika ary tena hoe midinika akitsy-po ao anaty ny zavatra misy manko zany fa tsy misy hoe calcul ohatrany zavatra misy manko zany zokorina eto fahitako eto Antananarivo de misy ireo point vondrona angambany maromarina kokoa na vondrona karazana mouvance lehibe ao ny RMDM ao ny IFIM fanarenana ifotony ao ny vondrony panorama ao ny lera ny VPSM reo zany de samy manana vondrona ary samy manana ny olona ka efa samy manana dokimana hoe boky entina mpandrosona ty firenena ty ka tsy fantako hoe mbola inona io zany tsy zavatra io hoforonona kavy na hoforonona kavanana fa efa misy zavatra ho atolotra fotsiny hoe ty mbo hifampandinitsika mianakavy am'ty tany tsy ny firenena iaramanana tya mba entina iova tsaratsara kokoa satria iza moa ny tsy resy lahatra iza moa mbola tsy mahafantatra hoe latsaka anaty hitiny zany Madagasikara zany ka raha mba reo zara ary mba misy andreo vondronareo zany hoe manana hevitra anatsarana an'le firenena inona ny sakany fa misy manao be marenina misy manao be marenina hoe zavatra rafitra fafa zay ny lalàna hatram'izay io matotika midina farahidina tsy mety zany io ka mety miverina ataovy vitesy maro sarera de miverina am'izay dinika an-dadabatra zay mety isika eo zany hoe zay tsy mirarahany zany fa zay tsy anao de ty tsy miverina ntsony raha io ataon'ny FFKM io zao efa rehefa lasa io de lasa ataony programme maro samihafa fa tsy miandry an'izay zay tsy anao zany de tsy anao io koa tsy hifanerena tsy hifanerena le izy rehefa tsy anao izy de alao tsy anao matsapa reo ray aman-drenireo hoe ty ihany zany lalana entina nefa ny sasany efa tsy mahavita zao fa tsy mety miala ma eo ihany le mahatonga an'le resaka nefa tsy mahita solution ny olona ato hoe ndao hiresaka mamony sofina ny sasany izy nefa mena an'le andraikitra tsy mahavita an'le andraikitra efa tsy tafavoaka tsony Madagasikara zany enim-bolana fito volana efatra taona ry anao tao tsy hita zay napoka indrindra ka fa zavatra firy andro tsy fantako hoe raha andro ane zany efa fa andro vitsivitsy angamba zokorina ajanona ndray aloha ny resaka fotodrafitra fa tena ho ato amin'ny sosialy ndray aloha ny sosialy ke eto Antananarivo ary mitsindroko mampalahelo ane zany mahita ny vahoaka n'Antananarivo vahoaka eto andrenivohitra zany zay tsy ampoizina lay olo reny mpianakaviana ray mpianakaviana mangataka eny amoron-dalana efa mitombo be tena mangataka eny amoron-dalana ka tokony mbo eritreritra tsika mba manala ampopo mba manana fo mandefitra raha tena misy aminareo lay resaka hoe fitiavatany razana nefa ny vahoaka malagasy ny mangataka hoe tia ny rafitra tokony ho atao dingana tokony hampandroso atsika mba mety eza re fa raha io fizirizirina io no ataonareo io monko misy fietra ihany zokorina no andeferan'ny vahoaka misy rehefa misokatra ny sarimbolany hoe feno ny kapoaka de ho avy indray ny patsaretsombovava ka misy lay fomba fiteny hoe aleo misoroka toy zay mitsabo fisorohana ane zay hoe tabatra boribory zay misoroka hoe ty zany lalana ampitony an'ty firenena ty sy ankatoavany ny ambany lanitra ny fifidianana ho ataotsika am'ty 2023 ty na 2024 tsy maninona zany raha zay zany ny ampandroso le firenena inona moa ny antony tsy anaovana an'izany 9 novembre aloha nefa nytenen'ny seny fa ny fahatreto zay ahoana mifahitany tontora eky zany zay le fihetsika ny gouvernemanta tsy miteny tsy mivola an'izay nefa io ny seny efa nyteny 9 novembre tsy miteny premier tour tsy miteny izy zokorina satria be de be le kajy eo anatin'le tsy fitenenana misy moa le fomba fiteny hoe zay mangina volamena kanefa ny tontolo ny fonina ao anatin'izay zavatra zay amin'ny ankapobeny mba tsy lazaiko any amin'ny 5 isan-jato tsy te hanao fifidianana ty fanjakana ty tsy te hanao fifidianana izy satria mahafantatra ny ery zareo na any amin'ny faritra io na any amin'ny faritany io na any amin'ny district ny any amin'ny commune io raha tsy te hanao fifidianana de ho atao otage zany le vahoaka raha zao régime zao ny mbola hoe pasy fifidianana zao couleur zao régime io le teneniko fifidianana zany nga azo elana tsy azo elana zany na firenena izana de sitrany ay zany mba hitatanana le firenena mba hitarina lavalava kokoa misy kajy eo fa naninona raha seninona moka le 9 novembre ka zay zany le hoe zany seni koa efa manipoko izy inona anay ozy izy ka efa fantatra ny ty hiala amin'ny aminazy izy ty hiala sao de mba hiala fa tena ny rangory fototra mahatonga antsika tsy androso koa
fomba fijeriko tonton Raex sy fomba fijery namana vitsivitsy anisany tsy mampandroso an'ty Madagasikara ty raha mbola io rafitra CC io raha mbola io zany rafitra mijoro re olona tsy rafitra le rafitra tsy problème fa raha mbola le rafitra zay rafitra zay hoe fomba fanendrenan'le solotenao le fanendrena mihitsy zay le lasa olo mpitondra daholy zany hoe zanakanabavy sy ny zana-drala sy ny ohatran'izay sy ny kinamanamana sy ny ohatran'izay tsy tafavoaka atsika ka zay moa le fampiresantsika mirahalahy teto zokorina mba hoentina ezahana mba hoany amin'ny tsaratsara kokoa na tena hoe hoany amin'ny fandrosona mety manoloana an'ity firenena ty raha ao anatin'le ACC mantsy misy le hoe quota misy le hoe avy any amin'ny filoham-pirenena zay le rafitra ka le rafitra hita fa fa tsy mety raha nety inona moa zany mampiteny ny vahoaka mala mampiteny ny société civile mampiteny ny mpanao politika mampiteny ny olona tsirairay hoe tsy mety fa raha vao fa tokony iarahana efa hatramin'ny andron'ny dideratsiraka ane le wawawa tamin'ny 2002 reny safira lasa nitsokana ka mataso lasa tany lasa brony ACC any am'le hôtely lasa brony ACC ny hôtely tam'ireny de nefa lizy am'izao ohatran'ny mafampana satria memitombo lay tsikera zany ino moa zany fanamariana fa resa-pifidianana ty hoavy ny fifidianana ohatran'ny any ivelany any ane zao atsika mba mampita ihany ilaina no mampita zany nenny any amin'ny firenen-kafa any zao misy hoe tribunal électoral zany zao ny mitsara ny resaka fifidianana zany hoe raha vao resa fifidianana de io fotsiny no io zany rarahany de rehefa vita fifidianana de zay fa tsy hoe androm-panjakana hoe tena hoe maharitra fa miserana le izy eny ary maraparantsika tonton Raex miresaka ny any tanàna miresaka fiainam-pirenena izy ty moa tsy ho vita eto na alina eto ary ny andro fa niezahana horesahana mba ho fantatry ny olona mba ho fantatry lay malagasy ny zavatra miseho zany miandry ny fifidianana samy miandry izay daholo le datim-pifidianana tena ofisialy tenen'ny gouvernemanta mbola tsy misy aloha nefa miankina amin'io daholo ny plan isan-karazany na ho an'ny mpanao politika na ho an'ny olom-pirenena na ahoana entinao marana anazy ary ny entina maranana anazy angamba de mitodika amin'ireo ray aman-dreny mpitondra ianareo ny ray aman-dreny eo ianareo no mitondra amin'izao fotoana zao vokatra zay fitondranareo nandritra ny 4 taona mba tsy ilazako hoe efa 5 taona latsaka zay latsaka ankaterenany vahoaka malagasy zany tsy foronina na hoe tenitenenina fotsiny fa na ireo vahiny ary ireo vazaha indrindrandrindra fa ireo masovo zay mipetraka eto Madagasikara de mafantatra hoe latsaka ankaterena vahoaka malagasy zany faritra tsimo zany de tsika samy malagasy efa fa tsy mavaolana fa ireo vazaha zay tonga manampy amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'ny sosialy sy ny zavatra rehetrarehetra eto amintsika no mba misy mangirana kely zany aminjenan'ireo pretendazanareo ka matoa zany tsika samy malagasy tsy mahavaolana tsy mahavita ary nampilatsaka n'ity firenena ty mba meteza re tompoko mba miaiky eloko ibabona modirary nozy izy le fomba fiteny ary eto dia manentana antsika mianakavy eto tsy misy hoe irombaka fahefana eto tsy misy hoe anongan'andrakoto na anongan'andrabe fa zavaiva fa mafantatra ny ary lalam-panorenana manendry an'izany mamaritra an'izany hoe 5 taona ihany no anjara ny filoham-pirenena anankiray raha vao fidy izy raha mbola te hilatsaka izy de mametra-pialala ndre roa volana tsy atongavana fifidianana de mbola afaka hofidiana raha toka holaniny vahoaka malagasy kanefa manoloana an'izany rehetrarehetra zany manoloana an'izao fahantrana mangitsikitsika zao tsy mahomby anareo ka ny avy am'ty aminay de meteza re am'izay tsy fahombiazana zay ka ny sosikevitra ameny vahoaka malagasy ameny mpanao politika ameny société civile sy ireo fikambanana maro samihafa mba harao ihany fifampiresana dinika ambony latabatra concertation nationale mankasitraka tomboko la sotra tomboko va soratsika tonton Raex zay nitondra fanazavana izay izy moa zany ampatsevina ihany fa zanaka loatra izy lehibe an'ny fikambanany tatsa ihany ko izy any aparafaravolo any mpitarika ihany ko izy eo amin'ny RMDM
any ampitandrefana any a ny faritra loatra mangorany any zany eo ihany keo matiko Madagasikara mahafana foa ny zany hoe tonton Raeko zany ary dia fandavatena lehibe mihitsy avany tanàna any avany Tanambao any no tonga ty Antananarivo mitondra ny anjara biriky zany fitiavan-tanindrazana Ntaolo zany toko klasy sy toko vavy eny ary mitoy ihany ny fandarantsika eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Madara hoe ny raharaham-pirenena zany tsy ho lany mihitsy fa tsy maintsy resana nefa le izy na de marary ara de zay le izy marary zay mihitsy no tsy maintsy iresahana azy tantarako zavatra kely nareo zany ao anatin'ny fandarana any satria tao anatin'ny asa 3 andro lasa zay misy namana avy any États-Unis zany niantso tamin'ny telefônina mihitsy de fampiresaka hoe ahoana ny fandehany any Madagasikara any de ny tena ihany koa zany mba nanontany hoe ahoana le tiany tena fandehany any Amerika any manao mba fiaina amin'ny malagasy any manahoany nareo any de mba hoe fanakalo vaovao zany inona ny malaza any ho ny any Amerika tsy ny aty Amerika ve misy banky fahity zany zao malaza aty misy banky fahity banky any États-Unis zany raha vao mainao zany tsy hoe matanjaka be zany fa fahity ilay banky noho ny antony maro samihafa resaka fandraharahana resaka tontolo ny banky io moa lalina be io fahity le banky aty aminay aty zany zao malaza ary ny any amin'ny tanàna any ahoana zay zany nataony mantsy ny tena de ny aty hoa zao tsy mibanky tsy mainao zany banky fahity zany ianao fa ny mpitondra mihitsy no fahita ny fahitany ny voaka malagasy azy ank'izay hoa ka de fa inona ny zavatra mitranga hoa vacation mpampianatra hatrany amin'ny CP tsy voaloha zany ve hoa tsy fahity misy koa zany antsoina hoe marché public misy an'ireny le mahazo an'ireny le resaka marché public reny zany moa zay moa no filaza azy misy menomenonao fa tsy mahazo vola zany ve hoa tsy fahity koa zany ny lalana zay tokony hatsaraina vola daholo zany entretien fanatsarana ny lalana na lalam-pirenena io na lalana régional io na lalana inona amin'le hoe fanatsarana fikarakarana tsy hita fa de lavaka feno lavaka vao mandeha kely de feno lavaka aiza ny vola resaboly zany zany ve tsy fahity tena marina zany hatramina hoe